Tafiditra anatin'izay fanarahana ny lalàna izay ihany dia nanatanteraka ny fanambaram-pananana teny amin'ny BIANCO androany ireo tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajiny rindra. Ho fanatanterahana lalàna misy no nanaovan'izy ireo izao fa indrindra mba hisian'ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpiara-miasa. Fanampanazavana. Ny fanambaram-pananana dia didy tokony ho ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony rehetra ka noho izay indrindra dia tonga teto anivon'ny sabana raha mahaleo tena miady amin'ny kolikoly ny mpikambana ao anatin'ny ekipan'ny ministeran'ny postra ny fifandraisan-davitra ary ny fampivarana ahitao arakajy mirindra mba hanatanteraka izay fanambaram-pananana izay. Ny voakasika amin'izany dia ireo tale rehetra ary izy rehetra ireo dia saika tonga daholo afa-tsy anankiray dia amin'ny manaraka tonga ilay ny sasany izany. Tafiditra ao anatin'izay fitantanana